fa ny karazany telo zany dia hita amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ary faritra Nosy koa ary zany hoe io amin'ny allée des Baobab io zany ataontsika eo manokana hoe attention Grand Idéry, attention Aza, Bozina Reniala koa ary le hoe Fony attention Ribos Deba. Reo zany le enina hitantsika eto Madagasikara ary le mifampitony le iraisantsika amin'ny Afrika zany dia io hitanareo amin'ny ville de Majunga io. Iny atao hoe attention digitata iraisantsika amin'ny Afrika io fa le enina ambiny lazaiko teo zany misy raha Madagasikara ary indrindrindrindra amin'ny faritra andrefany Nosy. Tsy misy Baobab aty amin'ny faritra Atsinanana Nosy noho izay physionomie zay. Ie, voalohany indrindra aloha izy espèce emblématique. Mitovy tantana amin'ny lémurien, mitovy tantana amin'ny ravinala raha hitantsika amin'ny vola rehetrarehetra eto Madagasikara dia tsy maintsy misy Baobab zay. Emblématique izy zany. Misy koa ny antsoina anazy zany ny anarana iombony ny antsoina anazy dia atao hoe Reniala. Iny habeany iny zany zay tonga dia fantatra avy hatrany hoe raha ao anatin'ny alana Baobab ianao dia izy io miavaka indrindra. Zay ny faharoa. Au niveau ny culture malagasy koa zany dia anisany manana Baobab sacré maromaro tsika. Inon'ny olona zany izy io hoe mahampalava andro iainana, afaka angataham-pitahiana hoe raha tsy miteraka dia afaka mangataka au niveau an'ireny arbre sacré ireny zany hoe au niveau culturel zany dia tena mitana ny anjara asany lehibe izy. Eo koa zany amin'ny lafiny écologie. Ny écologie efa potitsika tanteraka zany ny flora associée miaraka aminazy zany hoe le bibikely manao pollinisation, ny disperseur zay manaparitaka ny graine. Ka raha ohatra zany tsisy tsony zay bibikely sy biby lehibe atao hoe mammifère géant zay anaparitaka le voan'le Baobab dia tsy hisy tsony izy dia lasa légende sisa ny atao hoe Baobab atsoatsy. Izay tena famatotra tanteraka amin'ny tradition antsika surtout amin'iny foko hita amin'ny lafiny andrefana rehetrarehetra. Ie, araka ny lazaiko teo dia misy fiara-miasa efa ela ny fiara-miasa miaraka amin'ny vondron'olona fotony. Dia misy vondron'olona fotony zany miara-miasa irahana Madagasikara vokaty zao. Efa mikarakara manao pépinière na Baobab fa nisy foana zany hatramin'izay. Dia zay araka ny lazaiko teo hoe izy tsy afaka izy irery ny ariary ao anaty ala ao fa tsy maintsy averintsika koa ny plante miaraka aminazy. Dia ireo tanjona anankiroa ireo zany ao amin'ny 3e journée congrès le 13 décembre zany dia miaraka ikarakara amin'ny faritra Menabe zany tsika hoe inona daholo ny flora associée amin'ny Baobab. Dia avy any amin'ny pépinière Nambalarao zany tsika ikarakara sahady hoe reto daholo ny plante ho averina miaraka volena miaraka aminy. Fa raha tsisy ireo plante miaraka amin'ireo dia tsisy dikany ihany ny herim-po ataontsika satria ireo no miassurer ny dispersion ny pollinisation sy ny manodidina azy rehetrarehetra. Misy critère maromaro zany ny ahafahana manatsofoka ny espèce ao anatin'ny extensites. Voalohany indrindra izy aloha doublement menacé izy. Ohatran'le espèce hafa rehetra zany dia simba ny tontolo iainana misy azy, ny habitat zany destruction ny habitat naturel. Iny zany ny anankiray. Faharoa an'izay efa mihoatra loatra zany le abetsaka ny vonina le efa tsika tany ivelany. Any ivelany au niveau ny convention CITES io zany dia efa misy mikarakara base de données. Dia rehefa misy mahatratra ny niveau anankiray zany izy dia hoe tsy maintsy tokony harovana izy ity satria efa mihoatra loatra ny voniny ary mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena aharitra ve ny fampiasana azy. Dia izay zany ny antony ahafahantsika sahady mamolavolan'le stratégie de conservation par espèce indrindra io espèce ao anatin'ny extensites io. Izay takin'ny convention mihitsy antsika hoe tsy maintsy manokana zany tsika fa aritantsika hoe zao ihany ny habetsany mivoaka Madagasikara. Ary ianareo tsara graine zany graine voalohany indrindra miassurer an'le régénération zany hoe le zanakazo jeune aty aoriana nefa le graine mihitsy ny alefantsika ahondrana ny ivelany amin'ny taonina maromaro. Hatreto aloha zany ny laboratoire frantsay tena mitady mafy an'izy io graine io satria ao ny principe actif ahafahana manao les produits cosmétiques. Dia frantsay aloha ny hita hatreto fa ny ankoatr'izay mbola izay tena fantatra loatra.